Fanosorapotaka ny seni isan'andro dia niezaka ny hotony hatrany zahay, ny raha nahity zany fa ny senia dia nisokatra ary niaino foana ny mpiara-miombonantoka rehetra. Manamarina izany ny fisian'ny sehatra ny fampidiniana cadre de concertation ny arahana tamin'ny mpanao politika, ny fiarahamonim-pirenena ary ny mpanao gazety. Ny seni dia niezaka hatrany nampiatra izay voasoratra, nanaja ireo lalàna sy ny lalam-panorenana, na dia indraindray aza niteraka olana zany satria misy ireo karazan'olona izay minimy fanditra amin'izay voalaza ny lalàna. Dia sahinay no milaza satria izany no marina fa tsy mbola nisy tamin'ny tantaran'i Madagasikara mpikarakara fifidianana mangarahara mihoatra n'ity seni ity hatreto.